Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Vavakitsika tompoko. Raha io, midiranao izay mankalazanao manome voninahitra ny anaranao amin'ity maraina ity, ary dia manokatra ny fonay tsiraray avy noho ny fanatrehanao. Misaotra anao indrindra zahay Jesosy Kristy Tompo, tamin'ny nanomezanao ny fiadanana izay omenao mamaim-poana ho anay tsiraray avy, ary mankasitraka anao indrindra ny amin'ny tombonandro pahavelomana izay zarainao amin'ny olona izay namindranao fo. Mioby anao izay mankalaza anao, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Haidino ireny fanainao masina hitoetra anatin'ny fanahinay, ny sainay, ny fonay, ahafahanay mitoetra mandrakariva ao anatin'ny fifaliana, indrindra ny fitiavanao ary ny fiadanana izay tsy hananan'izao tontolo izao. Manantona anao izay ry Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina amin'ity maraina ity, koa dia mitenena mandrakariva araka ny fombanao amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao, azahoana hery sy aina vaovao, ary indrindra ahafahanay mamakivaky ny tontolo andronay eo ambany tanam-pitiavanao sy ny fiarovanao. Amin'ny anaranao Ray Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina no anandratanay sy anaovanay izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Ny fiadanana sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny fifaliana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo amin'ny alalan'ilay fanahy masina no tononoko ho amin'ny isa-tokantrano sy izay miaino ary manaraka izao vatsim-panahy izao. Ny tenin'Andriamanitra izay hanorenantsika ny vatsim-panahy dia ao amin'ny bokin'ny Isaia toko 40, andininy 7-20. Isaia toko 40, andininy 7-20. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mampatanjaka ny reraka izy, ary izay kely hery dia omeny hery be. Amen. Izany tenin'Andriamanitra voasoratra amin'ny bokin'ny Isaia izany dia mitarika antsika amin'ny lohateny hoe: reraka va ianao ary ao an-trany ny dian'i Jesosy. Reraka va ianao ary ao an-trany ny dian'i Jesosy. Izao bokin'ny Isaia toko 40 izao dia mazava ho azy fa boky izay nosoratan'i Isaia, ary Isaia dia te haneho ny voninahitr'Andriamanitra amin'ireo mpanompony, te hampahery ireo mpanompony izay manara-dia azy tokoa Andriamanitra Ray, ka nahatonga azy ny teny hoe mampatanjaka ny reraka Andriamanitra ary izay kely hery dia omeny hery be. Ny olona tsiraray eto ambany masoandro dia manana alalana ary samy teny avokoa ny zanak'olombelona fa reraka noho ny fisidrana maro samihafa, ary reraka noho ny asakasaka izay miseho eo amin'ny lafim-piainana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Tsy midika nefa fa izany faharerahan'ny zanak'olombelona izany, indrindra ho antsika izay nandray an'i Jesosy Kristy Tompo ho mpandidy sy mpanapaka ny fiainantsika,
dia tsy mampihana velively ny fiainantsika ara-panahy, ny faharerahana na ara-tsaina izany na ara-batana. Ary koa tsy hanakana antsika velively ny tsy hanompo an'Andriamanitra sy ny tsy hodia azy. Ny faharerahana dia mitarika antsika sy mahatonga antsika tsy hanana hery na tanjaka intsony. Ary matetika koa ny faharerahana izay mianjady amin'ny olona anankiray dia mahatonga azy tsy hanome lanja intsony ny fiainana ara-panahy fa moramora ny idiran'ilay fahotana eo amin'ny fiainany. Ary izay indrindra no mahatonga ny mpino kristianina hanalavitra ny lalana sy ny dia izay notanterahan'i Jesosy Kristy Tompo tetỳ an-tany. Hitantsika tsara ny tantaran'i Esau sy Jakoba fa noho ny harerahana teo amin'ny Esau anie no nahatonga ny Jakoba nandray sy naka ny fizokiny. Ary rehefa Jesosy Kristy Tompo no reraka ny nofiny noho ny zavatra izay nianjady taminy, noho ny fahotantsika sy ny adalantsika, dia hitantsika tsara ny fakapanahy izay noentin'ilay devoly Satana teo anatrehany. Kanefa tao anatin'izany ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay tompony tompo, ilay Jesosy tompony fahefana, dia tsy tafalatsaka velively tao anatin'ny filampandrika nataon'ny devoly. Isika tsirairay avy ry havana dia manana alalana koa, ary mety efa tonga tamin'ny vanim-potoana hoe reraka amin'ny fivavahana, reraka ny mivavaka satria toa tsy misy zavatra lehibe izay miseho amin'ny fiainanao angamba. Reraka ianao satria nandritry ny taona maro toa tsy nisy ny faharetana, tsy afaka ny olana. Reraka ianao noho ny adi-tsaina, adi-panahy, adi-piainana. Eny, reraka ny olona anankiray, kanefa tsarovy ry havako fa na inona harerahantsika, na ara-batana izany na ara-tsaina izany, dia aoka tsy hanakana antsika velively ny anaraka ny dia tongotr'i Jesosy sy ny hino azy. Hitantsika tsara ny tantaran'ny Gideona sy ireo miaramila izay andeha hiady, ary teny an-dalana teny dia tsy nanana hery, tsy nanana fahefana hijanona teny an-dalana teny. Ary na dia nangataka ny hanina hohanina ho an'ireo miaramila ary Gideona, para-pahatonga azy tamin'ny ady dia tsy nisy nanome izany sakafo ho an'ny nofo izany rehefa tonga tao Sokota sy tao Peniela izy. Matetika koa isika dia manantena ny hiala sasatra eo amin'ny finoan'ny mpianakavin'ny finoana angamba. Matetika isika dia manantena ny hiala sasatra
eo amin'ny finoan'ny rala anabavy ao amin'ny tompo, anio ry havako a, dia mila miroso ny tsiraray avy, mandra-pahatonga sy mandra-pahavita ny ady izay tsy maintsy hatrehan'ny tsiraray avy mba azahoana ilay fandresena mihezinezina. Ary tsarovy indrindra fa Andriamanitra iray anie no efa nanome lalana ao antsika mba ahafahantsika mitondra, ahafahantsika mahazaka, ahafahantsika ho tafavoaka ao anatin'izany ady sy harerahana maro samihafa izany. Voasoratra izany ao amin'ny bokin'ny Korinthiana voalohany 10:7-12 izay milaza hoe tsy misy fakapanahy izay tsy maintsy tsy ho zakan'ny olona, fa manoloana an'ireny fakapanahy ireny dia misy lalana koa ahafahantsika mandresy ny fakapanahy. Izy ary no afaka hanome antsika ny fahefana sy ny fanantenana mba ahafahantsika mijoro tsara, ahafahantsika manara-dia ny lalan'i Jesosy Kristy Tompo. Tsarovy ry havako fa raha mijery reny fil na jiro na fil na telefona eny ivelan'ny trano izay hitoerantsika ireny, dia maro ny rivotra izay mianjady amin'izy ireny eny, kanefany dia tsy rava, tsy potika, tsy mianjera ireny fil ireny, fa mbola eo ihany ka mahatonga ny herinaratra na mahatonga ny fifandraisana ho tonga ao an-tokantranontsika tsiraray avokoa. Androany ny tenin'Andriamanitra izay noentin'ny Isaia mpaminany dia manavotra mazava tsara fa ilay tanam-pitiavan'Andriamanitra iray izay mitondra antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ka mitrotro antsika sy mibaby antsika tsiraray avy no manavao antsika mandrakariva ka mahatonga antsika hanara-dia sy hanohy mandrakariva ny diantsika, mandra-pahatonga antsika sy mandra-piseho antsika eo anatrehan'Andriamanitra iray, na dia eo aza ny faharerahana maro samihafa izay mianjady amin'ny tsiraray avy. Ary izay indrindra no hanamafisany sy ilazany hoe mampatanjaka ny reraka izy ary izay kely ery dia omeny heribe. Reraka va izaho sy anao? Ary kely ery va izaho sy anao? Raiso ny fampatanjahana sy ny hery izay omeny antsika tsiraray avy. Vavaka isika ry havana. Mandoalika manoloana ny seza fiandriananao izay ry Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masina. Ary dia manantona anao izahay tsiraray avy miaraka amin'ny fahareranay ara-batana noho ny hazakazaka adita manandraikitra ny asanao izay tanterahana eto amin'izao tontolo izao ity. Miverina eo anatrehanao izay Jesosy Kristy Tompo, miaraka amin'ny sainay sy ny fanahinay izay feno alahelo. Hitanao avokoa Jesosy ny sainay izay feno harerahana noho ny asa maro samihafa. Manantona anao izay Jesosy Kristy Tompo noho ny adi-panahy izay feno ao anatin'ny fanahinay. Ary araka ny teninao tokoa ny Jesosy hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao no hanome anareo ny fitsarana.
atolotra avokoa eo ampototry ny azo fijaliana ao Jesosy zany avizanana ara-panahy, ara-tsaina, ara-batana tsiraray avy zany. Ary dia anio izay milaza sy manambara ary manao fanekena fa ho anao izay ry Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masina. Jesosy Kristy Tompo, ity izahay manaiky ny ho zanakao ary raiso ny tananay tatahano handia ny lalana izay nombanao. Jesosy Kristy Tompo, tazony mafy fa tsy mahatananao ary ampianaro mandrakariva hiala sasatra eo ampototry ny seza fiandriananao, satria ianao Jesosy nefa nanome anay ny andro enina mba hahafahanay manatanteraka ny asa, fa ny andro fahafito kosa dia natokanay hialana sasatra eo aminao, ionanay aminao, iarahanay midera sy mankalaza anao, iarahanay manompo anao ary indreto izay tsiraray avy ny isan'andronay dia ho fialan-tsasatra eo aminao. Ampianaro ny tsiraray avy amin'ny fitarian'ny fanahinao masina Jesosy io mba hiala sasatra eo aminao ka hanokana ny tenanay manontolo, ny fanahy, ny saina, ny vatana ho anao. Dia hiaina ho anao izay Jesosy, ho feno ny fiadananao izay tsiraray avy. Ny fahasoavanao Jesosy Kristy Tompo ary ny fiadananao hanapaka ao anatin'ny sainay, ny fiadananao hameno ny fanahinay sy ny tenanay manontolo manomboka eo an-tampon-drozany ka hatrany am-paladia, dia hiteny sy hanambary izay hoe fanahy masina, misaotra indrindra satria mameno anay ianao. Fanahy masina, mankasitraka amin'ny fiadanana izay atolotra ao anay satria tsy hanana an'izao tontolo izao. Fanahy masina, mankasitraka anao izay amin'ny fiainana vaovao izay omenao anay Andriamanitra iray. Dia anao ny tera sy ny anjaran'ny voninahitra, ilay tombony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Aleloia. Amen.